Yudaku nesujinao ije eruku la velano faria fewatanana tugazanaka malalala ela neisajitu Shukran, tumefikia nusu
fizarana fanomezana natao izao dia mifaniliana tokoa dia mba hoe ho tehiriziny tompo amin'izao fanompona zao reto ankizy reto satria izany moa no antony ampianarana azy ny tenin'Andriamanitra. Ary ny fanirianay dia mba hitombo fahendrena tokoa ny ankizy fa tsy hoe rehefa lehibe dia andeha amin'izay tokony tsy aleny, fa misy tenin'Andriamanitra manao hoe raha hendry ianao dia hendry ho an'ny tenanao ihany, fa raha maditra na adala kosa ianao dia nao ihany ny jinjany vokatra izany. Dia tokony samy andiny tena tsara ny ankizy ary reny hira izay anarantsika sy ataontsika eto ireny dia tsy atao hoe eo amin'ny molotra ihany satria mahafinaritra, fa mba ho dinihana sy ho alatsaka ao am-po ary ho taratra ny fiainantsika tsirairay avy. Ka ankehitriny raha manao izao fizarana fanomezana izao zay dia izaho mieritreritra ianao hoe ianona ve dia maharesy tsy misy hoe maharesy fa izao tokony hiezaka mandrakarivotsika, fa misy tonga arby, tonga zoma reny dia efa mikôtinoty reny, ary misy kosa hoe lahady ihany izy ny tonga dia kôtinoty ihany koa reny. Ka aoka samy akasitaka izay atao eto fa tsy misy fiangarana eto fa samy zanak'Andriamanitra itsika. Dia aoka ianao akasitaka sy atolotra eto dia ny voalohany izany dia i Clara.